FJKM lanofolo vaovao ny mpitandrina andrimampianina Zakarimasy. Fikasana fanamaivanana sy fanatsarana ny fiainam-bahoaka tara loatra ny fitondrana ho irasamba ny alaina. Vondrona telo taona tapamina miantso ny sy ny fionana databatra boribory eo amin'ny fanoherana sy ny fitondrana. Manatitra ny araba tombokilasy tomgovavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana mpanajana sy ampitiavana hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny raharam-pirenena avy hatrany miatrika krizy ara-toe-karena laly Madagasikara ankehitriny ho ny taratasy misokatra nalefa ny filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina mivantana amin'ny filohan'ny SADC mampahantitra ny firenena ny rafitra ara-toe-karena miorina amin'ny fanafaran'entana kanefa i Madagasikara dia manan-karena amin'ny arena voajanahary sy mbola miankina tanteraka amin'ny vokatra avy any ivelany. Tokony atsangana araka izany famokarana sy fanodinana ny eto an-toerana, ny fanavaozana ny fanabeazana sy ny fiofanana arak'asa, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny maro hafa. Misy ny vahaolana ho ny fanazavana, mazava ny taremarika, saingy ny fahavononana ara-politika no tsy ampy na tsy misy fanampanazavana. Mbola tsy misy fikorotana ny fifandanjany varotra toy izao teto Madagasikara, indrindra atao tanatin'ny folo taona farany. Ho ny taratasy misokatra nalefa ny filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina Ravalomanana Marika tamin'ny filohan'ny SADC. Araka ny tatitry ny banky foibe ny Madagasikara, nahatratra ray faingo 7.7 miliara euro ny fatiantoka ara-barotra teto Madagasikara tamin'ny tapany voalohany ty taona 2022 ity. Ny 9.800 ny vola miditra avy amin'ny fanondranana entana, izany hoe ray faingo 2 miliara euro, kanefa ny tombo 2.800 kosa ny fanafaran'entana nahatratra 2.7 miliara euro. Tao anatin'ny roa taona monja dia nidangana ny fatiantoka, tafakatra 700 tapitrisa euro isaky ny enim-bolana. Tena mampanay ny fironan'ny toe-karena ho ny fanehoan-kevitra. Ny taona 2022 latsaky ny 500 tapitrisa euro ny fatiantoka ara-barotra tao anatin'ny enim-bolana. Tafakatra 700 tapitrisa nefa izany ny taona 2022. Ny ohatran'ny 2 miliara tamin'ny taona 2022 ary tonga amin'izao tambony indrindra izao aty amin'ny taona 2022. Midika izany fa mbola tsy nisy fanotsiana fototra natao na dia fa maro aza ny fanamarinana sy fampitandremana samihafa. Manampitrotraka izany ny fitombon'ny abatserana ny takin'ny Etazonia ka mitombo ihany koa ny fatiantoka ara-barotra. Antondro lehibe no mahatonga izao fikorotanana izao raha ny fanazavana. Eo ny fiainan'ny vola miditra avy amin'ny rosihatra mampidi-bola betsaka toy ny lalam-piariana lavanila, nikel sy ny lamba, fa indrindra ny fitombon'ny sandan'ny solika izay afarany efa manakaiky ny 700 tapitrisa euro tao anatin'ny enim-bolana. Ankoatra izay, ny tombo 2.800 ny fanafarana sakafo raha oharina tamin'ny taon-dasa satria tsy maharaka sy tsy ampy ny famokarana eto an-toerana. Nanamafiny ny stat fa 800 ny tany fitangany vidim-piainana ao anatin'ny herintaona ary manodidina 9,000 eo ny asa very teo amin'ny sihatry ny lamba teo anelanela ny volana Jona 4.22 sy Jona 5.22. Ny totongana ny fahefa-mividin'ny isan-tokantrano manodidina ny 70 euro no very isan-taona na 200 noho izany trangany zavatra izany. Tsy mihoatra ny 700 euro anefa ny fidiram-bola isan-taona isaky ny olona eto Madagasikara ka azo hitarafana ny fatiantoka goavana. Vokatra ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana avokoa ny zava-misy ho ny fanamafisana. Nandritra ny taona maro, latsaky ny 300 amin'ny fandaniana isan-taona natokany fanjakana ho an'ny herinaratra sy ny rano izay tena fototra amin'ny famokarana. Ankoatra izay, miankina tanteraka amin'ny solika any ivelany Madagasikara, izany hoe 300 mahery amin'ny sandan'ny fanafarana entana rehetra. Ankoatra ireo voalaza, tombanana hotely faingo 100 amin'ny arakarena faobe na PIB ny teti-bola natokany fanjakana ho an'ny sehatry ny fanabeazana. Ambany lavitra noho ny salanisa afrikana izay 3.700 fa mbola tsy mahatratra ihany koa ny tanjona farany ambany apetraky ny UNESCO izay 4.100 amin'ny arakarena faobe. Sakana amin'ny fahafatsika manao fanampiasa matiana ny tsy fampiny famatsim-bola maharitra ary sakana ho an'ny fampandrosoana ny indostria manova akora ho vokatra eto an-toerana. Manome tombony ho an'olombitsy kanefa mampahantra ny firenena iray amanontolo ny modely ara-toe-karena ampiarina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ny afatra. Tsy safidy intsony ny fanovana fa adidy.
tokony hanomboka ampiasa vola amin'ny famokarana eto an-toerana isika, anitatra sy anova ny vokatra ondrana, anodina eto an-toerana ireo arena voajanahary, anavao sy anatsara ny fotodrafitrasa, ary roso amin'ny fanavoazana lalina, ny fanabeazana sy ny fiofanana rakasa. Mazava ny tarimarika, fantatra ny vahaolana, ny fahavononana ara-politika kosa no tsy ampy. Tara loatra ny fanapahan-kevitry ny fitondrana hijery ny fahasahiranana ny malagasy sy anatsara ny fari-piainany, hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM. Tsy ampy na tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana manoloana ny zava-misy hoy hatrany Alain Rassambany. Efa potika avokoa ny sehatra stratejika rehetra ka miatraika mivantana amin'ny vahoaka vao manambary izany anaty tatitry ny filan-kevitry ny ministra ny fitondrana raha ny fanehoan-kevitry tatim-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahirina. Iasa mafy anamaivana ny fahasahiranam-bahoaka sy anatsara ny fari-piainany isan'ireo voalaza fa fanamby ny mpitondra mandritra ny filan-kevitry ny ministra natao omaly izany. Tara loatra raha izao vao hanapa-kevitra ny anamaivana sy anatsara ny fari-piainany malagasy ny fitondrana, hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM Alain Rassambany. Efa mirehatra mena avokoa ny tondro rehetra vao manapa-kevitra ny fitondrana izay manamarika ny fahatarana sy ny tsy fahampiny ny fandraisana andraikitra hoy hatrany ity mpanao politika ity. Efa mikorosofahana avokoa ireo sehatra stratejika rehetra eto amin'ny firenena ary misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka izany fitotonganany sosialy, ny tsy fahampiny ireo fotodrafitrasa ary ny fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro. Aloha zany raha tamin'ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ministra omaly hoe nanapa-kevitra ny mpitondra hoe manomboka izao hijery ny mahasoa ny mety sy ny maharary ny vahoaka hoy izao hoe tara loatra kosa zany tompoko. Fitaonany zany teo ny filoham-pirenentsika sy ny mpiara-mbolantoka aminy sy ny mpiara-miasa aminy, inona ary nataony zareo tao anaty izay fitaona zay fa vomaika nandentika ny firenentsika tao anaty kiso. Jerevy dolo tondro rehetra nanara teo karena zany na ny ara-tsosialy indrindra ataontsika hoe mitondro refy amin'ny lafiny fitoniana atao anatiny, na ny ana Tuliara, na ny ana Diego, na ny ana Fianaratsoa, zao ny Tomasina, misy vorovoro daholy ao anatiny no renivohim-paritany misy eto Madagasikara. Zany anisan'ny maridrefy anankiray afaka tenenantsika hoe tsy afaka anarana ny firenentsika ilay mpitondra. Manana an'ilay initiative moa izy arabasoa arabatsara, mety hoe nahavoahositra antsika filoha hitarika ny sadaika ngambo izao hoe fitadiavana ataontsika hoe visibilité politique eo amin'ny masony zao tontolo izao. Hoy izao fomba fijeriko mba afahantsika manatsara fotsiny fifandraisana miraisampirenena fa raha ny filana atao anatiny ato dia io ny zavatra misy tsy afenina zany fa efa mirehitra mena daholo ny témoin ny secteur stratégique zay tokony ahafahantsika mijery ny sosialy any Madagasikara ray amanontolo. Maro ireo maridrefy ahitana taratra ny tsy fahafahan'ny fitondrana manarina intsony ny firenena hoy hatrany Alain Rassambany ka andrasana indray izay ho fampiarana ny teny mita tao aorian'ny filan-kevitry ny ministra omaly iny hoy hatrany ity mpanao politika ity. Makasika ny raharam-pirenena izay ihany tsy vahaolana intsony ho ny vondrina panorama antanimena ary ny médiation active et inclusive na ny PAM ny fitediavana ny lalakivoana ara-politika anaty korontana takina ny sina fifampiresahana sy ny fampihavanana na dia tsy nahitam-bokany azy ireo fionana maro natao teo aloha dia notohizany vondrina telotonta dia ny PAM ny fampivondronana ny rehetra ka anisan'ny sosokevitra ny firosoana amin'ny dinik'an-databatra boribory iarahana amin'ny fanjakana foibe olona 20 amin'ny 50 na saina no tonga nanatrika ny fampiatsoana androany ary mbola hitohy amin'ny dingana maro zany raha ny fanazavana ho fanarenana sy fitediavana vahaolana maritra ho an'ny malagasy. Fanadiadiana. Tsy vahaolana ny fifamonoana eo amin'ny samy malagasy sy ny korotana raha maha izao krizy lalina misy eto amin'ny firenena izao hoy ny PAM izay hivondrona ny panorama antanimena ary ny médiation active et inclusive izay nampivondrona ireo solotena ny fanoherana maro androany. Niompana betsaka tamin'ny fijerena vahaolana iombonana malona ny krizy sy ny fahasahiranana lalovan'ny firenena amin'izao fotoan'izao ny fiaonana fa indrindra nentina nanamafisana fa tsy ilaina intsony ny fifamonoana sy ny korotana mandalina ny fihavanana fa tsy mitady ady ny PAM hoy ra Samuel Brigitte mpandrindra ny PAM. Mikaikaika zany amin'ny falafosan'ny fiainana sy ny sisa dia nanana ny tolo-kevitra izay natolotra izay
fa ny tena zava-dehibe ny votoatiny satria mety tsy ho ary voatanisa eto daholo zany eo anatin'ilay izy dia hoe zay zany a mandalina fihavanana zay zany a mandalina fihavanana fa tsy miantsiady ny zavatra ataonay zany amin'izay fotoan'izay a satria efa nandalo toe zavatra marobe teto amin'ny firenena nisy ny fidinana an-dalambe nisy ny ramandrika nisy ny coup d'état militaire efa nandalovana daholo zany rehetrarehetra zany dia tsy tiana intsony nisy ramandrika fa raha mbola afaka manao teny erana ihany satria samy malagasy dia afaka miresaka dia afaka miresaka zay zany dia tavinay hoe mifampiresaka manao teny erahana mama zao olana lalina zao satria na tiana na tsy tiana maro ny olana iainantsika mikaikaika daholo ary za manokana amin'ny marenim-pianakaviana maro ny zavatra isedraitsika dia ny zavatra tao amin'izay tsy iantsiady akory tsy andrava akory fa kosa iarahana midinika andatabatra boribory hoe inona no tena tiatsika ho atao inona no ataotsika ary mba hialana amin'izao na dia mbola tsy nahitam-bokany aza ireo fionana teo aloha dia tsy milavolevina ny PAM fa mitohatra ny ezaka ho fampivondronana ireo hery eo anivon'ny fanoerana sy avy amin'ny fitondrana anisan'ny hevitra naroson'ireo mpivory ny firosona amin'ny dinika andatabatra boribory iarahany rehetra ho fanorenana marimaritra iraisana sy tadiavana vahaolana maharitra tsika tsy kivy e mizao zao tsika mbola anaty crise foana ny minona trangany hoe maro no fanaovana andatabatra boribory a matoa zany mbola tsy tafita mbola tsy ao zany dia mbola tsy maintsy mitady vahaolana tsika na tiatsika na sy tiatsika ary tsy maintsy mifampiresaka andatabatra boribory tsika zay zany tsy kivy fa mbola anantony zay na ny mpitondra fanjakana mbola anantony zay na ny mpanohatra sasan'izay tsy mitovy hevitra aminay hoe andao fa tsy misy afa-tsy firesahana io ihany raha iady eto tsika ifamono efa ny seo daholo zany zavatra zany fa mbola miverina foana le crise dia tsy maintsy misy mifampiresahana fa mba asiana fitiavana ao anatin'ny fitiava-tanorazana fitiavana amin'ny mpiarabelona fitiavana amin'ny mpiaramonina fa tsy ny fitiavan-tena fa raha mbola ny fitiavan-tena koa aloha dia tsy ety io dia entina zay zany nitondrantsika azy hoe tsy maintsy miresaka tsika ao anatin'ny fanajana fa satria samy malagasy samy tian'ny Madagasikara samy tian'ny taranaka ho avy mba ho tafity izy ireo fa tsy iaina amin'izao fiainantsika izao foana olona 20 tamin'ireo 20 nasaina no namaly ny antso tamin'ity fiaonana natao androany ity izay mbola santatra ihany araky ny fanazavana mbola hitohatra ny fampivondronana sy ny famorikery ho fanehoana fa tsy kivy ny PAM amin'ny fanarenana ny firenena androany zao zany dia efa dingana satria vitsivitsy maromaro ihany ny aino tao no nanaiky an'le hevitra tao no ny tsipaka henonareo tsara angambany reny fa tsy maninona zany fa zay le dingana dia andeha foana zay hitady olona zay hitovy hevitra ary angataka zay raha manaiky ny fitondrana iresaka amin'ny fitondrana ny amin'ny lafiny rehetra ny amin'ny institution rehetrarehetra angataka zay fampiresahana zay le resahako aminareo hoe zay ny dingana manaraka angataka fampiresahana zay amin'ny fitondrana fa ela be mihitsy ny tsika ny tao anatin'ny crise za zany tsy tsara eto tsy hanao procès d'attention eto tsy tsara fa zao ny ainatsika dia aleo fampiresaka azahoana tsaratsara kokoa noho zao satria tsy mahafa-po amin'ny besony maro zao dia mitady ny tsara mandrakarivotsika tsy ilaina ny korotana ao anatin'ny fikaroham-bahaolana ho tombotsoa ny vahoaka malagasy ho hiatrany ra Samuel na Brigitte nanamafy tazana tamin'ity fiaonana ity ny akamaroan'ireo vondrona na antoko politika maro samihafa avy amin'ny fanoerana tsy tazana teny kosa ireo teo anivon'ny fitondrana na ireo mpiara-dia taminy pejiny finoana kosa indray voafidy ho filoha fahenina hitantana ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara sy ny filoha Birao mpiandraikitra Foibe mandritra ny efataona manaraka ny Révérend Docteur Andriamampianina Zakary Masy atao ry ny fifidianana natao tao taolan'andro nandritra ny synôda lehibe faharoapolo efa nivoaka ihany koa ny lisitra ny Birao mpiandraikitra Foibe sy ny Birao ny Foibe FJKM voafidy hitantana ny FJKM amin'ny tao-piasana 2022 hatramin'ny taona 2022 ny fifehezana sy fanetretena ary ny fiara-miasa amin'ny olona rehetra sy ny fiangonana no tediavina ho ny filohan'ny FJKM vaovao taorian'izao fahalaniny izao fanajajiny eo amin'ny sariny mbola avatsara
efa mpikamana atao amin'ny biro mpiandraikitra foibe nandritran'ny folo taona mahery ny tanany toerany mpanolotsaina filompanampy teo niviny FGKM no voafidy ho filo hitantana ny fiangonana mandritra ny fifidianana no tanterana atao amin'ny sinoda lehibe faharoapolo tany tolanaro andriamampianina zaka ary masy mpitandrina ao amin'ny FGKM martsiora tanjombatindrairaka izany no hitondra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mandritra ny taom-piasana efa taona manaraka 2022 hatramin'ny 2022 manolo ny mpitandrina Ami Irako Andriamasoa fifaliana ho azy ny fanany ireo mpiara-miasa matoky sy miara-mivavaka ka manantena fa anampy azy nanamafy ny tena ny fahafaizana zato kilao dia kely sy maivana noho 1 grama amin'ny asa vita ny fifehezana sy ny fanetretena ary ny fiara-miasa amin'olona rehetra sy ny fiangonana no tadiavina ho ny filohan'ny FGKM vaovao taorian'izao falany n'izao rehefa mandraindraikitra moa dia zany miazakazaka moa dia tsy fanorivo sy rivoka teny ny dalana eny dia efa aposiny zany dia fifaliana nefa dia manana mpiara-miasa manana fiangonana zay afaka ho anao dia manantena fa anampy izy za tsy afaka hiteny mihitsy satria efa manana expérience satria mandafatelo na mahabrofo be anay aty tamin'ny voalohany aho mpanolo-tsaina dia tamin'ny faharoa aho filopanampy dia zao aho filopo fa tsy afaka miteny mihitsy hoe manana expérience fa niezahana dia ny hoe ny fanetrentena sy ny fahafana miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra zay ny tena mbatadiavana Zakary Masy Andriamampianina araka izany no filoha fahaenina voafidy eo anivon'ny FGKM taorian'ny mpitandrina Titus Rasindrasina izay nitondra ny fiangonana tamin'ny taona 1970 hatramin'ny 2070 Joseph Ramambasoa nitondra ny FGKM teo nelanelan'ny taona 2070 hatramin'ny taona 2070 sy Edmond Razafy Mahefa filohan'ny FGKM fahatelo tamin'ny taona 2070 hatramin'ny taona 420 Lalala Rasindrasina tamin'ny taona 420 hatramin'ny taona 2020 ary Ami Irako Andriamasoa filoha fahadimy nitondra ny fiangonana nandritra ny 10 taona nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2022 ny rarosoa azy ny filohan'ny FGKM teo aloha Dr Irako Andriamasoa Ami mpitandrina voafidy ho filompanampy eo anivon'ny fiangonana FGKM nandritra ity sinoda lehibe faharoapolo ity ny mpitandrina Rakotona Valona Maholy filompanampy laika Razarasoa Timoty ny mpitahiry vola Disainy Lala Randriamasinoriana no mpanolotsaina laika ary Radson Andriamasinjaradrona kosa no mpanolotsaina mpitandrina vita omaly avokoa ny fifidianana ireo mpitandrina 10 sy tsy mpitandrina 10 mandrafitra ny mpiandraikitra foibe misa zato hiasa mandritra ny taom-piasana 2022 sy 2022 fivoriana mikatitrano no nataon'izy ireo mba nahazoan'izy ireo nifidy mpitandrina iray izay natolony ho fidin'ireo manana zo an-Datsabato io mpitandrina io no filohan'ny biron'ny mpiandraikitra foibe izay nifidy azy sady ho filohan'ny FGKM araka ny fotodalana sy ny fitsipika dia ny telo ampahefatry ny mpifidy izay tsy maintsy manatrika ny fifidianana no mandaly io filoha io amin'ny vatoroa apatelony nandritra ny dingana voalohany dia efa voafidy ho isan'ny mpiandraikitra foibe Zakary Masy Andriamampianina ity vondrina mpiandraikitra foibe ity dia ahitana olona 50 mahery ka ao anatin'izany ny mpitandrina ny laika ny mpampianatra ary ny solontenan'ny sinoda isa-paritra nahazo roa apatelo ny vato avetrany izy izay no takina maharadalàna ny fandresena ny tenan'izay lany tamin'ny sambato raiky amin'ny 70 nandritra ny sinoda lehibe faharoapolo ny fiangonana natao tany Tolanaro miantso ny fiangonana ny FGKM hijoro amin'ny fahamarinana ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny fiombonana tao anatin'ny afatry ny sinoda faharoapolo natao tany Tolanaro ladinika maro no nivohitra nandritra ny sinoda na sy mpanavaozana tao anatin'izany fotodalana sy avitsipika sasany mifehy ny fiangonana entitra ihany koa izy ireo nilaza fa tsy miara-miasa amin'ny UCC sy ny fiangonana mitovy fomba aminy ny FGKM arano avetrany ary makasika izay ankoatranana voafidy ireo mpiandraikitra foibe misa zato mianada ahitana ireo biro mpiandraikitra foibe hiasa mandritra ny efa taona ho avy 2022 sy 2022 eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ladinika maro no nivohitra nandritra ny sinoda lehibe faharoapolo ny FGKM natao tao Tolanaro
no tanterahina nandritra izany ny famaranana ny jobily fisotrondrono sy ny faefapolo taona na mpitandrina ny filohan'ny FJKM teo aloha ny mpitandrina Dr Irako Andriamasoa Ami niarana tamin'ireo mpamonjy synôda lehibe sy ny mpianakavin'ny finoana ty an-toerana. Nosokafana ihany koa ny jobily faharoanjato taona ny orenan'ny trano print FJKM ary no marian'ny fady 7 taona ny joron'ny FJKM. Amin'ny mampaminany fiangonana dia manafatra ny zanany rehetra ho tompona ndraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainan'ny FJKM araka ny afatry ny synôda lehibe faharoapolo izay ny farana omaly. Niseho izany tamin'ireo lahateny samihafa sy tenin'Andriamanitra voalahatra ao amin'ny mofinainy isan'andro. Tao ihany koa ny fitondrana mibavaka amin'ny toy ny asan'ny synôda lehibe. Amin'ny mahafiangonana navozana ny FJKM dia ny omafisina ny fiombonana, ny fihavanana mba ho iray ihany tokoa ny fiangonana ka i Jesosy Kristy no ivo ka ilofosana ny fitoriana ny filazantsara. Nasipana-vozana ny foto-dalàna sy ny fitsipika sasany. Fanabeazana maro lafo no tanjona ho an'ny sekoly FJKM. Fanatsarana ny fitantanana ny mpiasa-piangonana sy ny mpiasa ny fiangonana no izahiny. Irosoana ny fampamokarana sy fampandrosoana manaraka ny fentry ny soratra masina, indrindra ny kalitaon'ny fandrarana mba ho tonga loharanom-bola maharitra. No mafisy ny synôda lehibe faharoapolo fa ny FJKM dia hijoro hatrany ho fanasina sy ho fanazavana ary fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tao anatin'izany ihany koa no nanekena ho synôda paritany fa 730 ny any Amerika avaratra fa nitarana ny fitoriana ny filazantsara sy ny fiangonana. Araka ny andinin'ny faharoa amby roapolo amin'ny foto-dalàna dia ny synôda lehibe no manapa-kevitra ny amin'ny fiara-miasa ny FJKM amin'ny fikambanana na fiangonana samihafa. No mafisina nandritra izany fa tsy miara-miasa amin'ny United Church of Christ na ny UCC sy ireo fiangonana mitovy fomba aminy ny FJKM. Amafisana sy atao entitra kokoa izany mba hahatonga ny synôda paritany 730 misy an'ny Kanada ajoro. Miantso ny fiangonana FJKM ijoro amin'ny fahamarinana, ho amin'ny fahamasinana, ho amin'ny fiombonana eo amin'izay rehetra ny antsony tompo na ny asa fanompona na ny andraikitra samihafa na ihany koa ny asa mandrara ka efa be mandrakariva. Mivavaka aza mitsahatra mba ho fiangonana miasa, manoa, mavitrika ary maharitra isika hoy ny fanazavana araka ny teny soratra masina manao ny hoe fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao fa izao no isehoko taminao dia ny anendrana ho mpanompo sy no vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao araka ny asan'ny apôstôly 2:9-10. Tsy aivina nanomboka ny 13 Aogositra ary ny farana omaly 20 Aogositra 2022 ny synôda lehibe faharoapolo ny FJKM natao tao amin'ny FJKM Salema vaovao Tolanaro, synôda paritany Ambovimbe Atsimo Kristy Ranovelona, synôda paritany fafito izay nibanjinana an Jesosy Kristy amin'ny teny faneva hoe maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo araka ny Koritiana voalohany 5:12 ny andinin'ny 9:15 tapany by. Mijany eo amin'izay vaovao izay niteraka resabe ny fahalan'ny mpitandrina Zakary Masandriamampianina ho filohan'ny FJKM tsikaritra ahafahana niteraka fahasorenana ho an'ireo olona akaiky ny fitondrana raha ireo faneho-kevitra hita ao anaty tambazotra sosialy no jerena. Tsy ny mpitandrina na pastora na pastera no mila ovaina ary efa misy toriteny manohitohina hoy ny pasteur Edouard Tsarame fa ny olona voakasika no mila miova fo tokony hitarika ho amin'ny fanetretehina fa tsy amin'ny fanenjehana izany. Raha tsy aivina toriteny ainga tamin'ny zavatra voalazan'ny Baiboly nandritra ny avitoam-pivavahana atao teny amin'ny Coliseum Antsonjombe no natonina ireo mpiaradia amin'ny fitondrana satria ny fanoto tamin'ny zava-nisy iainan'ny malagasy ankehitriny izany. Narcisse Karazafy, Taiziniana. Niteraka faneho-kevitra maro tao anatin'ny tambazotra sosialy ny fahalan'ny mpitandrina Zakary Masandriamampianina ho filohan'ny FJKM atao aorian'ny fifidianana izay natao nandritra ny synôda lehibe faharoapolo ny FJKM natao tany Tolanaro tao ireo mankasitraka sy nampahery tao kosa ireo tsy faly indrindra ireo mpomba ny fitondrana mety nanana kandida notoanana ny fitondram-panjakana hoy ny pasteur Edouard Tsarame matona ny hevitra manohitra ny fahalan'ny ity mpitandrina ity ireo olona ny fitondrana tsy voatery ahafaly ny olona rehetra ny toriteny na ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra na ihany koa ny fitantanana ny fiangonana hoy pasteur Edouard Tsarame ka raha sendra mifanojo amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny olona iray ny toriteny dia in'olona iny no mila miova fa tsy ny pastera no ankahalaina. Tokony hitarika any amin'ny fanetretena sy fiovam-po fa tsy amin'ny fanoherana sy fanenjehana izao fahalan'iny ny mpitarika ny FJKM izao ho hiatrany ny faneho-kevitra.
ny fitantanana tsy voatery ahafaly ny olona rehetra na tahakiny ahoana na tahakiny ahoana hoe na iza zany lany teo mety tsy ho faly fa ny manahitra fotsiny le fihetsiky ny fomba ny mpitondra fanjakana zay aloha ny manahitra hoe mpitondra fanjakana zany fahazoko azy fahitako an'le fihetsiky hoe nanana kandida fa tsy rany zay zany fahazoko an'le fihetsiky de sosodisy hoe le nitoryteniteny antsonjombe mihitsy no lany vao maika zany tsika mbola tsy foloan'ny FJKM ary izy tamin'izany fa nasa nitoryteny ohatran'izany ka vao maika izy foloan'ny FJKM za ndraiky mahita fa pasteur iny olondrain'Andriamanitra tsy zany na pasteur azy andeha hitoryteny ho any ihany de tifitifitrany ihany tsy mino an'izany aho fa asan'Andriamanitra no ataony irak'Andriamanitra no ataony rehefa mifanasa amin'ny zavatra ataonao na fanojo amin'ny zavatra ataonao nitoryteny enao no mila miova fa tsy ny hoe le pasteur miovaina fa enao no mila miova raha mahatsapa fa mifanojo amin'ny zavatra torina na zavatra ampianarina ny zavatra ataonao de mila miova zany tsika izany ny ilainy tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha de ndreo tonga vaovao reo ka matoa tonga olom-baovao misy fiovana zany tao amintsika tsirairay avy ka ianareo mpanoana fitondrana raha hitsapanareo fa hitanareo fa voatoatoana ny zavatra misy aminareo de miova fotsiny fa zay ny lalana ilain'Andriamanitra amintsika. Araha-tsy ahivina maro ireo mpiaradia tamin'ny fitondrana no sorena nandritra ny toriteny nataon'ny mpitandrina Zakarimasy Andriamampianina teny amin'ny Coliseum Tsonjombe nandritra ny fitondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM tamin'ny 5 Janoary 2024 toriteny nalaina tao amin'ny Baiboly ary ny fanandrify amin'ny zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao raha ny momba ny filohan'ny FJKM voalany kosa dia miditra amin'ny fotoam-piasana fahatelo amin'ny mampiandraikitra foibe eo anivon'ny FJKM ny révérend Dr Zakarimasy Andriamampianina satria efa nisahana andraikitra mahampanolo-tsaina filoha lefitra izy ary izao filoha vaovao izao indray ny tenany izy ihany koa no filohan'ny filakevim-pitantanany Université Raveljon izay université any FJKM. Makasika ny raharaha bazy toliary azo fototra ny fahalalahana maneho hevitra ary tsy misy lalàna milaza fa manohitra ny fitondrana izay mitsipaka ny tetikasa ny fanjakana ho ny filohan'ny otrikafo tsy mitombona sy tsy ampifisainana ho ely arabe vahiny ny fiampangana azy ireo mamatsy vola ireo mpianatra ny universitény Manday sy ny mpiasan'ny Jirama izay niroso tamin'ny fitokonana manaporofo ireny fa tsy manana intelligence politique ny mpitondra ho ny fanazavana. Tsy angina ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo na dia nahazo sazy miantona heritaona aza ny tenany sy ireo namany enina no ny fanoerana ny tetikasa bazy tuleara miantso amin'ny firaisankina ny fanoerana anavotana ny firenena ihany koa ely arabe vahiny izay manamafy fa tsy misy lalàna manambary eto amin'ny firenena fa izay manohatra ny tetikasa mpanjakana dia midika ho mpanohitra ny fitondrana zo fototry ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny manao tsia rehefa heveriny fa tsy mitondra tombontsoa ho azy sy ny firenena ny tetikasa iray tsy azo rarana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahafahana mivezivezy manerana ny Madagasikara ho hiatrany ely arabe vahiny. Nantany ihany koa zay hoe aiza ao anatin'ny code pénal atsika aloha so dia zay ny tsy maharaka amin'ilay tsy mahampahay lalàna anay dia nametraka an'izay fanontaniana zay hoe misy an'izay ve amin'ny code pénal atsika mba ho ianaranay zany manomboka izao satria fianarana ny fiainana ao anatin'izay ny tena koa tsy mihevitra ny hoe ho feno ao anatin'ilay izy na hoe mahafantatra ny zavatra rehetra fa tsy misy valiny moa zany zay zavatra izay fa dia ny hoe satria aloha tetikasa-mpanjakana baiko ny anay dia tsy maintsy manatanteraka zay ao anatin'ilay izy dia eto zany mametraka fanontaniana hoe fa ny malagasy ve zany tsy mananjo anao tsia na le hoe droit de dire non amin'ny teny vahiny manoloana na tetikasa anankiray tsy hitondra tombontsoa ho an'ny firenena zay zany ne mba fanontaniana apetraka anay ary tao aoriana ireny zavatra niseho reny dia raha misy zany zavatra ho dradradradrainay amin'izao fotoana izao dia le hoe zay le zo anao tsia zay mananjo ny malagasy anao tsia rehefa hita hoe zavatra tsy hitondra tombontsoa ho azy. Ankoatra izay tsy marina tsy mitombona ary tsy ampifisainana ny fiampanganany tenany ho mpamatsy vola ireo mpianatry ny université any Manday sy ireo mpiasan'ny Jirama na dia nampiasa ireo mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana aza ny fitondrana nanaovana ireny fanenjehana ireny dia hita soritra fa tsy nosainina lalina ny fiampangana porofo izao fa tsy manana intelligence politika akory ireo mpitondra. Izay ny valim-panontaniana teo anivony na gendarmerie na teo anivony fitsarana hoe anonga-mpanjakana hoe zany ely arabe vahiny sy lotrikafo dia ny mpianatry Manday no vatsiana vola
ahonga-mpanjakana ve ny mpianatsy manday ohatrany mba manahirana ihany zany adevitra zany ary ozy hoe andotsy olotona kosa lay tolona ataon'lay mpianatra fa lasa manahirana le izy tsisy idiran'ny tenanay velively ny makasika ny hetsika nataon'ny mpianatra manday ny faharoa dia ny hoe makasika ny jirama ohatrany variana ihany ny tenanay ao anatin'ilay famoronana moa zany dia ny hoe mamatsy vola ny mpiasan'ny jirama erany Madagasikara grevy inona moa ny mahatonga ny olona ny jirama miteny ilay mpitondra fanjakana fa hoe tsy manambola izy hanarenana ny jirama ny fijerinareo notrikafo sy le arabe vahiny ve zany manambola no iandro rajoelona na le mpitondra fanjakana dia afaka amatsy ny mpiasan'ny jirama erany Madagasikara ozy hoe mba aza atao marina fa mitady vesatra nareo anenjehana anay fa mba misy zavatra ridicule ihany koa hoe mba midediava hevitra hafa zany anenjehana anay fa raha misy anenjehan'ireo notrikafo reo lay mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy ireo tsy resaka hevitra ny anenjehany notrikafo fa ny fahantrany notrikafo amin'ny lafiny hoetomanana arabola zany dia ohatrany mahavariana indray le izy hoe lasa nanana an'izay hoetomanana vitivity teo zay zany notrikafo dia amatsiana ny mpiasan'ny jirama hita taratra ihany anefa fa misy tahotra eo amin'ny fitondram-panjakana ka mahatonga azy ireo manampimbava ireo maneho hevitra ho hiatrany ely arabe vahiny ka fotoana izao iraisana ina miantso ny firaisan-kina ny avy amin'ny fanoherana mba ahafahana manova ny zavatra misy eto amin'ny firenena indraindray zany le izy ohatra ny hitanao ihany na dia intelligence raha tsy ananany le mpitondra fanjakana akory ao anatin'le izy tsy ananany satria oza hoe izy nge ny manome baiko ny anivon'ny tandrony filaminana izy ny manome baiko ny anivon'ny fitsarana hoe asivan'reto vesatra reto anenjehana an'ireo dia izy hoe kay na intelligence ary tsy anananareo kory manao aiza moa zany le firenena no tsy horendrika sahala amin'izao dia tsy nahita vesatra hafa mihitsy fe andeha anenjehana anay fa dia lazaina hoe mpamatsy volany mpiasan'ny jirama sy ny karazany iza hoe eny faravaratsiny ndraiky aloha zany nareo miaiky hoe anananay ilay vola zany ao anatin'le izy tsy maninona zany tsy maninona fa ny any amezako azy fotony dia tsotra ao anatin'le izy hoe hitanao koa zany aloha le mpitondra fanjakana fa dia tena efa mipanika mihitsy amin'ny lafiny rehetrarehetra tena hoe mipanika zany satria le izy nge betsaka reo le aprisian'rareo zany anao koa ny tehatehaka azy sy ny karazany mahazo ny teniny reny fetsakilany zany tsika le manohatra azy manahoana zay ny tenenako hoe le izy tena mila firaisan-kina ary miantso ny firaisan-kina ny rehetrarehetra zany mba ahafahantsika manovan'izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao ny fehany dia hoe raha mieritreritra nareo nanome an'ilay sursis heritona dia angina zay dia izy hoe sanatriavana ny angina manoloana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena raha tsy ahivina nomelohy ny fitsarana ka nahazo sazy miantona heritona ny tranomaizina iely arabe vahiny sy ireo enina amin'ny rahalahy voasambotra tany benetsy Tuléar tamin'ny farany volana jolay 2024 teo noho ny fanoheran'izy ireo nitetika Zabazy Tuléar. Pejiny fanatanjahantena tanterana Rampitso ao Nairobi ny lalao ampahifadalan'ny tranona 2024 lalao izay fanandrina ny Bahrain Madagascar sy ny ekipa Kenyan ambony erdika sy ny tanjaka eto mandresy ho an'ny Bahrain hoy mpanjaka mandrianabo raha hoarina amin'izareo Kenyan Narcisse Karazafy tahiriny ianao mitatitra amintsika ny antsi-primbovao. Iatrika lalao lehibe ny Bahrain Madagascar Rampitso dia ny ampahifadalan'ny CHAN 2024 izay aona ny Madagascar sy Kenya tsy mifanalavitra ny filaharan'ny firenena roa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy mpanjaka marandrianabo laharana 570 i Madagascar 570 kosa i Kenya raha voatazona ny lalao tranokala sy ny teknika fanaon'ny Bahrain Madagascar hoy ity mpamakafaka baolina kitra ity dia mety andresy ny Bahrain na dia matanjaka sy manana herim-batana aza ny Kenyan izay milalao baolina trano amin'ny 100 kilometatra isan'ora ny teknika tranokala no mety andresena azy ireo ho hiatrany nambarany. Madagascar sy Kenya dia isan'ny heverina fa mifandanja tsy mifakaiza voalohany aloha tsy dia mifanalavitra ny classement mondial zany Kenya zany fa 700 Madagascar fa 510 ny fionany rotota koa hatramin'izay mifanatsahana raha tamin'ny lalao ofisialy fa ny lalao ara-piralaina moa ny fionana farany tamin'ny 2024 izay rainy ohatra nandresy ny Kenyan fa akoatran'izay ho an'ny Madagascar manokana zany dia ny tombony atsika raha voatazontsika ilay filalao atsika mahalalana antsika malagasy tena mahasahirana ny zareo Kenyan dia ilay resaka baolina tranokala atsika io zany tena teneniko foana raha vitatsika no manao an'io tranokala atsika io dia ho sahirana ny Kenyan izay mifototra amin'ilay baolina crododo be
manana teknika izy manana taktika izy fa ny anazy zany io herim-batany io no tena ampiasaindry zareo Keniana ary tena tonga amin'ny fitenenana saika 100 kilomètre isan'ora zay baolina kitra Keniana zareo fa milalao zareo dia mino fa efa hita mpanazatra ny tetim-panorona entina itiavana amin'izay baolina rodorodo be an'zareo Keniana zay fanaonina azatra anazy zay. Miantso ireo mpilalao ny tenany mba hitandrina hifantoka ary feny fihetsika tanjona hoe Bandeka Marandrianabo ny anoanana trano ny ekipa pirenena ka tokony ho teny fakahirezana no omena ny ekipa pirenena malagasy. Ny olana kelitsika tamin'le Burkina Faso le égalisation Burkina Faso tamin'ny match dernier journée tamin'ny groupe iny ohatran'ny very fifatoana kely dia nanatenitsika hoe voaka le baolina ary zay zavatra zay mila tandremana ho an'ny Rampitso mila tandremana be zay fifatoana lasa kely ao anatina sekonda fito zay mety ho vidiana lafa dia alohantsika miezaka foana hoe mifantoka hatramin'ny farany dia zay toromarika ny mpanazatra mila arahana zany ao anatin'ilay izy fa ny fitandremana hoe misy an'izay larana fa 12 zay amin'ny zareo Keniana tandremo fa rehefa io no mahazo baolina ao anatin'ny surface de réparation sarotra hatrany ny maka ny baolina eny atongotry ty larana fa 12 ty dia mila rahantsika masy zay le mahatonga an'ilay hoe aleo le fifatoana tazomina hatramin'ny farany mba hampahomby an'ilay lalao zany tsy atao amin'ny tanitsika no milalao dia mazava be hoe aorianan'ny ekipa pirenetsika foantsika aleo mba teny fakahirezana nomena an'ilay ekipa pirenena malagasy ajanony any tsy fitifizakevitra amin'ny lafiny rehetra fa baolina kitra ny resahany eto hoe aleo tsy afangaro politika mihitsy tsy afangaro alakibika tsy tiako tany hoe baolina kitra ny resahana tonga dia miara mifona ao anaty saina pirenena ray tsika maintso fotsymena daholo fa tsy misy ny anay mivoaka ary amin'ny mangarina ny anay mivoaka ary amin'ny tsy fantatro ary fa ao anatin'ny faneva-pirenena malagasy ray itsika vahoaka malagasy 30 tapitrisa miara mirona manoana ny bareny Madagasikara. Rampitso Zuma amin'ny 10 ariva moa ity lalao ampahefadalana ny aona ny Bariany Madagasikara sy Kenya ity lalao izay atao any Nairobi. Maresaka avy any ivelany manohitra ny firotsahako vidiny Paul Biya amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ny Cameroun ny 12 oktobra 2020 amby 2 arivo avy zao Yakeremuna kandida avy amin'ny mpanohitra nambarany tao anatin'ny fangatanana petrany teo anivon'ny fitsarana fa tsy afaka natanteraka ny andraiky ny samrery ny filoha Biya satria miankin-doha amin'ny olo-kafa ny tenany amin'ny fitantanana ny firenena ka tsy afaka ny alo tena andrasany ny Zuma avy zao ny fanapakevitra momba ny fahafahany Paul Biya irotsaka amin'izany fifidianana izany na tsy fanajajena. Manohitra ny firotsahan'ny filoha Paul Biya izay efa 20 taona amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena atao ny 12 oktobra 2020 ao Cameroun ny Yakeremuna filoha teo aloha teo anivon'ny Brown ny Pailalana ao Cameroun ary kandida ao filoham-pirenena avy amin'ny mpanohitra. Manamafy Yakeremuna ao amin'ny fangatanana nataony teo anivon'ny fitsarana fa tsy afaka anatanteraka tsara ny andraikitra sy adidy mifandraika amin'ny fifidianana i Paul Biya nambarany fa ny fisehoana ofisialy rehetra nataony ty filoham-pirenena ity dia efa voalamina mialoha mba hanafenana ny fasahirana ny ara-batana sy ara-tsaina fa nampin'izany manazavy Yakeremuna fa mitantana ny firenena amin'ny alalan'ny olo-kafa i Paul Biya. Misy komity stratégique izay tsy ofisialy natsangana teo ambany fitarian'ny sekretera general ny fiadidin'ny République Camerounais fa io komity io no manome toronalika amin'ny alalan'ny fondoha. Nasongadin'ny ity mpanohitra ity ireo tranga vitsivitsy toy ny tamin'ny volana Desambra 2020 nandritra ny fionana an-tampony teo amin'ny Afrika sy États-Unis izay nanehoan'ny Paul Biya fihetsika nanjavozavo mampiseho fiankinan-doha ara-batana sy ara-tsaina. Notonony tao anatin'ny fangatany ny andiny 7 amin'ny lalàna momba ny fifidianana ao Cameroun izay mandrara ny firotsako ifidin'ny olona miankin-doha izay tsy afaka ny tantana amin'ny fomba maleo tena ny firenena. Ny Zuma avy zao no tokony amoaka ny fanapa-kevitra momba ny fahafahan'ny Paul Biya irotsaka fidiana na tsy ny fitsarana avy momba ny lalam-poanorenana ao Cameroun. Amaranana ny fampalalam-baovao toro-mazatra ny tranga hafakely entiny Sara Anjaratiana ilay robot manitony eny an-dalambe any Los Angeles ny fitsapana ratsiansa amin'ny alalan'ny Sandwich hijerenany zanabolana mangatsika ao amin'ny rafitra Jovana ny chat pêcheur karaza trondro karaza tsaka hitany anaty rano ary mihaza trondro hitany Frantsa no entina aminao atao anatiny ity fanadiadiana manaraka ity araoary.
Jack Oversport no anaran'ilay robot manintona eny an-dalambe any Los Angeles. Robot humanoïde mitafy satroka cowboy mandehandeha eny an-dalambe i Jack Oversport. Avy amin'ny teny izy izay midika hoe charisme amin'ny fiteny anglisy ny anarany. Niseho voalohany tany Texas ity robot ity, avy eo niseho indray tany Los Angeles. Robot G1 avy amin'ny unitry ity robot ity. Mampiasa fiteny tanoa sy fomba firesaka manitona ka mahatonga ny olona hijery sy fampiresaka aminy Jack. Ao Hollywood andrefana, mitafy ny loko arc-en-ciel i Jack, maneho ny fanohanana ny LGBTQ+. Nampalaza azy amin'ny tambazotra sosialy ny endriny sy ny fomba firesany. Manandanja amin'ny sehatra ara-teknôlôjia sy ara-kolontsaina Jack Oversport. Manambatra ny fahaiza-manao ara-pitaovana dia ny robotika sy ny farany tantsaina artifisialy na ny IA amin'ny fomba manitona sy mahafinaritra ity robot ity. Mampifandray ny teknôlôjia amin'ny fiainana andavanandro i Jack ary manampy koa amin'ny fanentanana sy fanabeazana momba ny farany tantsaina artifisialy na ny IA amin'ny fomba mahafinaritra sy mora takan'ny rehetra. Na dia anisan'ny robot tena manitona aza nefa i Jack Oversport, maro ireo mitsikera azy amin'ny resaka ara-politika sy ara-kolontsaina. Fitsapana ara-siansa amin'ny alalan'ny soins de Juice ka natao hijerena ny zanabolana mangatsiaka ao amin'ny rafitra Joviana toy ny Ganymede izay ahina isy ranomasina ambany ranomandry. Nanao fitsapana tena mivolana ity soins ity, indrindra tao amin'ny cratère Anders mialohan'ny nandehanany tany. Nanangona antotan-kevitra siantifika nandritra ny 20 minitra. Teo koa ny radar rim ilaina andrefesana ny marina. Nanangona ireo antotan-kevitra siantifika andinina ny firafitry ny any ambaniny velaran'ny tany ny volana any amin'ny alaliny 6 kilometatra ireo fitaovana ireo. Zanabola manaitra saina no hita tao amin'ny rafitra Joviana ary mbola ivon'ny fikarohana ara-tsiansa satria heverina fa mety ahitana aina na dia any ivelan'ny planeta tany aza. Anisan'ny tetikasa Europeana nandalo teo amin'io zanabolana io ny taona 2024 ny soins de Juice mba hitsapa ny fitaovana rim na ny radar for Simmons exploration. Na dia mbola tsy nahitana profo mazava aza, manampy amin'ny fanomanana fikarohana landalina kokoa anefa izany. Ny chat pêcheur na ny Prionellurus viverinus, karaza-tsaka anaty rano tena misy ary hitany Frantsa. Araka ny anarany, mahay mihaza trondro sy milomany anaty farihy ary onaona ny chat pêcheur. Mahay ny fiainana anaty rano izy. Tsy tatera-drano ny volony, tongony ary somary palme, izany hoe toa misy hoditra manambatra ireo ratsa-tongony. Voasokajy ho marefo ny chat pêcheur ary anatin'ny lisitra mena amin'ny UICN no ny fiainany tontolo iainana. Ny 20 aprily taona 2024 niteraka sakakely roa ny chat pêcheur tao amin'ny valan-javaboary ny La Flèche any Frantsa. Zava-mitranga niavaka teo amin'ny tontolon'ny fiarovana ny biby. Anisan'ny fanantenana vaovao amin'ny fitohizan'ny karazany ireo sakakely voateraka satria 520 monja ireo chat pêcheur sisa velona any amin'ny valan-javaboary Europeana. Ny tomba arak'izany ny fahavononan'ireo manam-pahaizana ny fikarakarana ireo biby izay tandindomindoza. Mampiseho fa azo atao ny fiarovana sy famelomana ireo karazany vidy sisa velona. Manaitra saina amin'ny masarobidy ny fiarovana zava-mananaina sy fifandanjana ara-tontolo iainana ity vaovao ity. Tsy saka mahazatra mantsy ny chat pêcheur fa saka mahay miaina anaty rano sy manana toetra miavaka araka ny anarany hoe chat pêcheur. Azo ampitombona ny fahalalahany be sy ny maro ary ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny karazany raha ampiarana amin'ny fanentanana ara-tsiansa sy fanabeazana.
tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboko vavy sy makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farandy ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko